Ao anatin'izay tontolo politika sy ny raharaham-pirenena eto Madagasikara izay dia ao Longwy ao Mali ao no anatanterahana ny fiaonam-be fatelo amby telopolo ireo filoham-pirenena sy lehiben'ny governemanta eo anivon'ny SADC. Raha ny loharanon vaovao dia hodinihana manokana ao anatin'izany ny raharaha eto Madagasikara ankoatra ireo firenena hafa. Ny raharahan'i Madagasikara sy ny Republika Demokratika ny Congo no hodinihana mandritra ny fiaonam-be fahatelo amby telopolo ireo filoham-pirenena sy lehiben'ny governemanta izay mivondrona ao amin'ny SADC izay tanterahana androany sy rahampitso any Lilongwe Malawi. Araka ny filazan'ireo mpanao gazety Malawita dia naroso teo anivon'ny troikany sampana politika misahana ny filaminana sy ny fandriam-pahaleman'ny SADC ity dossier Madagasikara ity. Nitaritra farany avy eo izay tokony atolotra ireo filoham-pirenena sy lehiben'ny gouvernemanta ivory ireo. Nanome fanazavana mikasika ireo latsakemboka tsy voalohan'ireo firenena mpikambana kosa ny sekretera mpanantateraky ny SADC dia ny Dr Thomas Salomao nambarany fa tokony mbola andoha izany daholo ireo firenena rehetra ankoatra ny Madagasikara. Omaly dia efa nivorona nomana ity fiaonana ity ihany koa ny filoham-pirenena afrikanina tatsimo sy ny delegasiona tanzaniana sy namibiana.